Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Raha eo falo misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famondram-ponao, noho izay mbola hamelomanao anay indray ka henika ny fitiavanao sy ny fiantranao, mbola afaka miaino indray izao mofinaina voalahatra ho anay izao. Ny teninao Andriamanitra no andrenesanay ny sitraponao, ny teninao no mamelona anay, ary ny teninao no ivelomanay isan'andro. Koa avokiso zavatsoa amin'ny teninao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia hitantsika eo amin'ny Isaia 1:20, ny 2:12 hatramin'ny 2:9. Isaia 1:20, ny 2:12 hatramin'ny 2:9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao dia izao no mpampionona anareo, ko nahoana ianao no dia matahotra ny zanak'olombelona mety maty, sy ny zanak'olona izay hatao tahaka ny ahitra, ka manadino an'i Jehovah mpanao anao, izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, sady matahotra lalandava mandritra ny andro ianao, noho ny fahatezeran'ny mpampahory, raha mikendry hamono izy. Fa aiza intsony izay fahatezeran'ny mpampahory? Izay mitanondrika dia ho afaka faingana, tsy ho faty havarina ao an-davaka izy, ary tsy ho diso hanina. Fa izao Jehovah no Andriamanitrao, izay mampanonja ny ranomasina ka dia mirondrona ny onjany. Jehovah tompony maro no anarako, ary nataoko eo am-bavanao ny teniko, ary eo amin'ny aliko ny tanako no nanaronako anao, hanao ny lanitra sy hanorina ny tany aho, ary hanao an'izina hoe oloko ianao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ny Isaia 1:20 dia tafiditra indrindra ao anatin'ny Isaia 2 izay mamelona fanantenana ho an'ireto jiosy izay nobaboana tany Babilôna. Fa tany ampahababoana izy ireo dia naminany Isaia ny amin'izay Andriamanitra hiantsehitra, Andriamanitra hiasa ka hamelona ny fanantenana izy ireo. Tao anatin'izany no ahitantsika taratra fa lay Andriamanitra ny fanantenana dia manome toky manao hoe aza matahotra. Lay Andriamanitra ny fanantenana no manome toky hoe aza matahotra. Eo anatrehan'ny fahavalo lehibe ny Babilôniana izay nambabo, dia miteny Andriamanitra manaisotra ny tahotra amin'ireto olona izay efa nofidiny. Te hiteny Andriamanitra fa olombelona ihany ireo fahavalo ireo, tahaka ny ahitra sy mandalo sy miserana ihany ireo fahavalo ireo. Olona voaforon'Andriamanitra ihany ireo fahavalo ireo, ary olona efa niala tamin'i Jehovah aza, ka tsy misy izay tokony hatahorany ny voafidin'Andriamanitra. Ny nanao fanekena tamin'Andriamanitra mantsy ny voafidin'Andriamanitra, ka tsy hanatsoaka mandrakizay ny fanekeny Andriamanitra, fa hijery mandrakariva ny olona izy. Eo anatrehan'izany ry havana malala dia hitantsika taratra eto fa mamelona fanantenan'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka voafatotra, ho an'ireo kivy, ho an'ireo izay mitanondrika, ho an'ireo izay miorooro noho ny hadirin'ny fahavalo, dia fanantenana no omen'Andriamanitra azy.
Ampahatsiahivin'Andriamanitra eto fa tsy ny habean'ny fahavalo, tsy miankina amin'ny tafika na ny miaramila hananany fahavalo no handreseny, fa ny fiankinana amin'ny Jehovah Andriamanitra irery ihany. Jehovah Andriamanitra ny Israely, Jehovah izay niankinan'ny Jiosy hatramin'izay, dia efa nanorona fanekena taminy ka ny teny azy mandrakarivo manao hoe aza matahotra. Ary hitantsika miverina matetika ao anatin'ny Baiboly ny teny hoe aza matahotra. Toa entina ilazany izany fa ny androm-piainantsika rehetra dia afaka hitsofoan'Andriamanitra andraisany an-tananantsika. Ninonina toe-javatra lehibe sy mahery, toa mampiororo, toa mampangovotra, toa mampivarahontsana, toa mampihemotra mihitsy ary dia mampanantenantsika Andriamanitra ny amin'ny hoe aza matahotra. Na inona mitady hamatotra sy hambabo atsika, dia eo ny Tompo miteny amintsika hoe aza matahotra. Ary toko lehibe ho antsika ry hava no andrenesantsika fa tena fitenin'ny soratra masina mihitsy izao teny hoe aza matahotra izao, manala ny fisalasalana sy ny fanahiana, manala izay rehetra fahalemena any anatintsika any, ananantsika ny fahatokisana an'Andriamanitra tanteraka. Ny tenin'ny Tompo hoe aza matahotra dia manala antsika any amin'izay rehetra fianteheran'ny fontsika fa mitondra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fanantenana no manome toky antsika hoe aza matahotra. Fa hitantsika ihany koa ry havana malala, zavatra lehibe faharoa izay hitantsika ito amin'ity nofinainy ity dia ny hoe ilay Andriamanitra ny fanantenana no manome toky antsika fa hanorina ny efa rava. Manome toky fa hanorina ny efa rava. Reto zanak'Israely, raha marina kokoa ny Jiosy izay nobaboana tany Babilôna dia nobaboana tany nandritra ny 70 taona. Niala tany an-tany-drazana, nandao ny tany haviana ary dia tsy nanana na inona fa rehefa tonga kosa izao teny fampanantenana izao dia manome toky Andriamanitra fa hanorina indray ny rava izy, mampahatsiaro Andriamanitra fa izy no efa mpahary tany am-boalohany, izy ilay efa nahary izao tontolo izao arak'izay voalaza eto, fa namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany. Ary izany Andriamanitra mpahary tamin'ny voalohany izany dia mbola vonona indray hanao ny lanitra sy hanorina ny tany ka hamerina amin'ny laoniny ny olony, hamerina amin'ny laoniny ny azy arak'izay tenenina. Izany hoe tena Andriamanitra izay mitsinjo ny ho avy, Andriamanitra izay mamerina amin'ny laoniny ny vahoakany. Ary ny faharian'Andriamanitra izay hitantsika eto, ny fanoneran'Andriamanitra hitantsika eto dia fahariana indray ny olony izay efa niala taminy, izay efa nanalavitra azy Andriamanitra. Koa indro izy manorina indray ny olony ary manorina ny tany vaovao ao anatin'izany. Izany hoe izany ry havana malala, hitantsika fa ao amin'ny tantaran'ny soratra masina dia tena manan-danja mihitsy ny toeran'Andriamanitra ilay mpahary hatrany am-boalohany, ka tsy mitsahatra manohy izany asa-pahariana izany. Dia indro izy manatanteraka izao asa-pahariana tao amin'ny Jiosy izao ka vonona hanorina ny efa rava, hanorina ilay firenena izay noravanin'ny Babilôniana fa izay. Ary tsy mitsahatra eo izany fa hitantsika fa nitoy tao amin'ny Jesosy Kristy ilay nanao fahariana vaovao tetỳ amin'izao tontolo izao, dia ilay fahariana ny zanak'olombelona ilay ravan'ny fahotana sy mba ny fisarahana tamin'Andriamanitra dia naorin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy indray izany. Ary hitantsika eo amin'ny tantaran'ny soratra masina fa mitohy maharitra izany fahariana ataon'Andriamanitra izany, mandra-pahatonga antsika any amin'ilay fahariana vaovao, ilay tany vaovao, ilay Jerosalema vaovao, ilay lanitra vaovao izay omen'Andriamanitra
sy amponenany antsika. Zany hoe zany hitantsika fa tsy mitsahatra manao faharian'Andriamanitra, tsy mitsahatra manavao ny fiainantsika Andriamanitra, tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra hamonjena antsika Andriamanitra. Ilay Andriamanitra ny Baiboly izay hitantsika dia ilay Andriamanitra izay mitsinjo antsika mandrakariva ka tsy mitsahatra mikaroka ny hevitra hanatsarana sy hanasoavana antsika. Io ilay Andriamanitra izay mitsinjo antsika eny lavitra eny. Io ilay Andriamanitra izay mihevitra antsika eny lavitra eny. Andriamanitra mahary fiainana vaovao antsika izy. Manaisotra izay rehetra mety ho fahakiviana sy fahaketrahana. Na inona fahampotehana mbola hanorina antsika indray izy. Heverony ry havana ny tantaran'ny Joba mpanompon'Andriamanitra fa izay rava ny fiainana. Rava satria dia very ny fananany rehetra, nafoy ny zanany rehetra ary na ny tenany aza dia rava ny aretina. Kanefa ilay Andriamanitra nanao fahariana vaovao no indro namerina tamin'ny laon'ny fiainany ka namononotra avo roa eny ny fananana izay nananany ary namerina tamin'ny laon'ireo zanany ka hita ho nanana hatsara-tarehy indrindra teto ambonin'ny tany aza. Izany zanaka Joba mpanompon'Andriamanitra izany satria Andriamanitra nanaiky hiditra an-tsehatra hanorina ny fiainany. Ho anao koa ry havana malala, amin'ity andro anio ity, ekeo Jesoa, ekeo Andriamanitra hiditra hanarina ny rava eo amin'ny fiainanao, na inona endrika isehon'ny faharavana na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy, dia ilay Andriamanitra manao fahariana vaovao no hanorina indray izay efa rava ao aminao. Ny zava-dehibe indrindra ry havana malala ao anatin'izao tenin'Andriamanitra rehetra vakintsika teo izao dia andaniny manasongadina ny maha izy azy an'Andriamanitra ilay miditra an-tsehatra, manasongadina ny maha izy azy an'Andriamanitra izay afaka manao ny zavatra rehetra ka mahatonga azy miteny hoe izao dia izao ihany. Andriamanitra maneho ny maha izy azy. Fa itsakilany koa afaka misitraka izany rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika izany isika rehefa manaiky fa isika dia olon'izy Andriamanitra. Izay no teneniny hoe izao dia izao ihany, fa eny amin'ny farany kosa izy dia miteny manao hoe oloko ianao. Eny ary havako malala izay manaiky rehetra izay rehetra manaiky olon'Andriamanitra ho amintsika ny fiasan'Andriamanitra mahery, manala ny tahotra sy mahary ny fiainantsika ho vaovao indray. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza anao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ka ahafahanay na eno indray izany teny izany, nandre ny filazantsaranao masina ilay mamangy anay sy miteny aminay ny sitraponao. Misaotra Tompo fa afaka misitraka ny fahasoavanao amin'ny fomba maro sy amin'ny fomba betsaka izahay. Misaotra Tompo fa vanginao amin'ny fitiavanao izahay. Ankehitriny ary izahay dia mametraka ireo vahoakanao izay rava fiainana, rava fananana, rava no ny hetraketraky ny hafa, no ny hetraketraky ny sasany, dia ianao anarina ireny indray. Omeo azy Tompo ny toky sy fampanantenana izay efa niteneninao fa izay manao hoe aza matahotra na mivadi-po fa mombanao Jehovah Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.